fitiavana tanindrazana fandrosoana izany no teny filamatry ny repoblika faefatra izay novelomitsika ao anatin'ny tarikevitra lehibe izay nisafitsitsika manokana amin'ity fankalazana amin'ity taontsika. Ny asa fampandrosoana ny firenena tokoa mantsy dia mitaky fandavatena fa indrindra fitiavan-tanindrazana. Izany no manosika antsika rehetra hanao ny tsara, hanaja ny lalàna ary fanometanana. Fotoana manandanja ho an'ny firenena izao ary indrindra fanamariana ny 520 taona ny joroany ny Folanda Malagasy. Antso sy ainga ho fanatanterahana ny asa eto amin'ny firenena ity tarakevitra fanamariana ny 520 taona ny iverenana ny fahaleovantena ity. Antoko ny fandrosoana tokoa ny filaminana sy ny fandriampahalemana eto amin'ny firenena. Nanao ny asa ny antrano ho an'ny firenena ny Folanda nandritra ny 520 taona. Maro ny asa afaka hanehoana ny fitiavan-tanindrazana ka nanentana ny Malagasy rehetra hanao ny asa ny antsaka sy davany ny ministra ny Folanda tao anatin'ny lahatenina taony. Asongatsika amin'ny fomba manokana ny anjara toeran'ny hery-fiarovana sy filaminana izay miaro hatrany ny tanindrazana, miasa ny fitsipò, miaro ny vahoaka sy ny fananany ary mitazona sy miaro hatrany ny fiandrianam-pirenena. Iavaka ihany koa efa tafiditra anao ento ny fanehoan-kevitra ao. Ento avy tsigarayana avy amin'ny barista amintsika ao. Entopoko oui. Ny afo zany de hoe momenti fitingana ty zany de afina fa tena déconnecté totalement misy par rapport au visualisation ary miteny mitaraina sika de izy mitaraina zareo koa manana objectif ny si population cible sika fanganana hafa ny cible dia direct mandeha ihany ny zavatra de zay zany ny fahitana ihany fa sisika cible le majorité cible. Allô? Yen topoko oui. Zay misy zany ny fahitanay ny ide environnementale de manaraka zany moa de nahitaraina sika na manakory io zany le démonstration de force zao. Io mahasapahany le force manko ny fitingana le izy ny manao zavatra sy mety na manigna ny lalàna na manolana ny lalàna fisakesiky le olo zay mahatazaky zay. Fa laha fanjakana malemy io na faute raiky eo tonga de baraka eo. Zany hoe misurena azy koa izy magnaity karazany hoe mandaza ny heriny koa izy arko proof zany. Sotra tompoko. Raha ny mpitondra sy ny vahoaka entina no raisitsika. Misy ve zay ataotsika hoe politika ny fifandraisan'izay eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka malagasy ankehitriny. Inona no tena mahazava-dehibe anjany ataotsika hoe fifandraisan'ny mpitondra sy ny vahoaka entina izany raha ny fampandrosoana no resantsika. Mazava ho azy fa raha vahoaka tsy resy lahatra amina fotodrafitrasa iray tsy resy lahatra amina ataotsika hoe fitrandrahana eo amina toerana iray raha tsy resaka fa tsy le base toliary sika. Raha ny vahoaka tsy resy lahatra amin'ny ataotsika hoe fampitomboana sy fanatsarana ny fari-piainana amin'ny resaka famokarana io de mazava ho azy fa misy zavatra tsy mety ao ary ilay hafatra ampitaina amin'izay fotoana izay no efa misy sakana sahady. Zany hoe tsy tafita any amin'ilay vahoaka entina zany ny hafatra ampitain'ny mpitondra fanjakana. Na ihany koa raha ny zava-misy ilay hafatra tiana ho ampitaina mihitsy no tsy mazava amin'ny vahoaka entina. Ary zay mazana ny tena lesoka eto amintsika. Izay matetika ny tena olana satria izay hafatra avy any amin'ny mpitondra izay tsy mazava amin'ny vahoaka. Misy ihany ny ataotsika hoe fampanantenana fa lasa manjavozavo izany. Misy ny ataotsika hoe fifandraisana sy fifandraiserana amin'ny hafa amin'ireo firenen-kafa fa tsy mazava izany rehetrarehetra zany. Ary zay le takina hoe tokony misy ny fanazavana bebe kokoa, tokony misy ny mangarahara amin'ny fampitan'ny mpitondra ny zavatra tokony ho atao
ho fanatsarana ny firenena. Mipetraka olana zany ary miteraka fahasimbana amin'ny maha-olona ny olona aloha amin'ny olo-pirenena, miteraka fahasimbana ihany koa ho an'ny kolotsainy ny fiarahamonina. Tonga avy any ny vahiny raha tsy resaky tsika ty velaran-tany maro zay amanalina hektara eninalina hektara nanaovana sonitany Israel. Rehefa tsy mahafantatra satria faritra efatra no voakasika an'izy io a, rehefa tsy mahafantatra ny mponina voakasika hoe isy an'izao tetikasa izao iorina eto amin'ity toerany ity, mazava ho azy fa tsy maintsy misy a tsy faneken'ny olona n'izany tetikasa ho apetraka izany. Tsy maintsy hisy zay ataontsika hoe fisakanan'ny olona izany tetikasa tiana ho ahorina izany, satria tsy mazava, tsy fantatra mazava hoe inona ny tena tiana hatongavana ao anatin'ilay izy, tsy fantatra mazava hoe inona ny tena atao ao anatin'ilay toerana sy ny rehetrarehetra. De zay lay antony iresahana hoe anovana n'izany rehetrarehetra zany a, de tsy maintsy mitandro ny hasina aloha isika. Mitandrina zay asina maha-olona zay ve ny mpitondra fanjakana? Mitandrina zay asina maha-olona zay ve ny olom-boafidy tseo ataotsika hoe mpanararaotra fahefana sasantsasany? Mitandrina zay fa asina maha-olona zay ve reo ataotsika hoe mpitandro filaminana manantanteraka anjambany ny baiko omena azy, reo mpitandro filaminana sasatsasany ihany koa izay manantanteraka anjambany a ny baiko omena azy. Na de hita fa tsy mandeha amin'ny izy azy a, mipetraka ao an-tsainy ve zany hoe fitandrona sy fikajiana izany hasiny maha-olona izany. Ary zay ny mahazava-dehibe an'ity ataontsika hoe fahaizana mijery a sy manatsara ny fifandraisan'ny mpiarabelona, na eo aza ny fahantrana, na eo aza ny adi-tsaina sy ny sisa afa kokoa raha mahay mifandray a, mahay mifanampy a, mahay mifampijery a ny samy olombelona. Efa misy tafiditra ao anatin'izay a ny lohahevitra ny antsika teo moa zany de lay hoe ny fifandraisan'ny samy mpiarabelona izay ataontsika hoe manana ny lanjany ary tsy azo atao ambanin-javatra zany a amin'ny maha olombelona atsika voalohany indrindra, manaraka izany ihany koa amin'ny maha samy malagasy antsika. Efa misy antso tafiditra, mbola tsy tafiditra hatrany tapaka averina hatrany a ny numéro efa mahazatra atsika 38 14 882 24 no hidirantsika mivantana atao anatin'ny fandarana, na ny 32 12 888 19 ny fifandraisana. Ay eo salama tompoko. Eny tompoko, efa tafiditra anao de ana fandehany avy aty amin'ny région Menabe tompoko, district Morondava, commune Bemanonga. Eny tompoko. Saika mba hanao fitaranana zay tompoko satria somary mafimafy kely zany anaovana fitaranana tompoko tonga taty ny ministry ny fambolena sy ny ekipany marobe zareo taty. Rehefa tonga taty an'izay zareo tapaka mankosi komanty de tsy mandeha ny dabaraty aminay. De miantona amizay io tany ao atsimon'ny commune Bemanonga io tany io. Rehefa ao atsimon'ny commune Bemanonga io tany io, eo amin'ny tany manarivony hektara io hitanao io commune Bemanonga io fokon'olo mipetraka atsimon'io tanà io manan'io tany io rehetrarehetra. De misy karany zany ividin'io tany io manarivony hektara io atiky, nefa le fokon'olo matahotsy an'le manam-pahefana, tsy afaka mihetsika tsony ange le fokon'olo fa zay zany jobe nanaovana fitarainana. Zay avy aty Menabe, district Morondava, commune Bemanonga. Tena mafanafana io zavatry ato fa matahotsy an'io manam-pahefana ao amin'io gendarme manko tena atahoran'olona ato satria tena masika zany le sefato zay manko anaovana fitarainana. Narotana zany le tranon'olo eny Ambody Fiamy atsimon'ny commune Bemanonga io Ambody Fiamy io, satria araky tenenan'ny fahitan'olona anazy tato i mera ato amin'ny commune Bemanonga zany nanao simen'io taratasy io makasika an'io tany io de
matahotra daholo zany ny olona ato amin'ny commune be Manonga satria mahakasika amin'lehibe maletra raha ty zay anaovanay fitarainana Jugobe mba mangataka numéro-ny Vivato zay mba hanao descente aty fotony fa tena tsy afaka mihetsika tsony zay ato manao fitarainana avy aty amin'ny commune be Manonga district Morondava région Menabe. Mankasitraka anao ary mankahery ihany koa ao anatrehan'izany ny rehetrarehetra zany a mino aho fa isy ny vahaolana ao anatrehan'izany satria de velara-tany goavana zany voalaza izany. Miaraba tokoa efa tafiditra ny antso manaraka iza dia aveza somary mezaka amin'ny teny mafimafy kely anao azafady. Eny tompoko. Eny tompoko. Ny afaka nataony ray aman-dreny amin'ny tononkirata Taionor Zanahary. Miankina amin'ny Zanahary ny ray aman-drenitsika zany. Allo? Eny tompoko. Miankina amin'ny Zanahary ray aman-drenitsika fa amin'izao zany ny ray aman-dreny amin'izao fa andainga be sy marina. Sy marina ty sy loka. Zany ray aman-dreny amin'izao misy loka tsy mifandray amin'ny Zanahary tsony zany le anona nefa Zanahary pamaly ny anjarasany io zany feny fahatanany tany aoriny ary verefika ny olona ray manontolo zany ny monmonina vahoaka zany de tena ao anatin'ny fantanany Kamboty ny manantena sy tao manina. Allo? Eny tompoko, maheno tsara. De ny tokony eritreretana zany de ny fanina zany maha-olona ray aman-dreny mpanahy zany tokony mba angataka indray zany ampiverina Zanahary amin'ny tany ty fa ao anatin'ny ao anatin'ny ozana zany le tany amin'izao fotoana zao tokony mba merina ndray aman-dreny mpanahy mba angatahany izy mba samby angata mba samby hitady famelan-keloka ao amin'ny tany aby. Zay mba zavatra mba angatahako zany. Ankasitrahany ianao amin'izay fangatahana moa zany sa fanazavana fanampiny manoloana ny zavatra misy eto amintsika amin'izao fotoana izao efa raisitsika sady ny antso manaraka miaraba tompoko. Salama tompoko. Iza moa dia avy aiza? Allo? Eny tompoko efa tafiditra anao iza dia avy aiza? Allo? Efa tafiditra. Mahakasika le lalana te ambotro manjaka etira nga. Eny tompoko. Nisika mba asina resaka kely Ito ny fanekevitranao tia malazy daholo lalana ety ambotro manjaka rehetrarehetra etira nga fa mba angatahana amin'le miran mba amboasan'ny lalana. Zany ondringamera amboaro ny lalana ombotro manjaka ao amin'izao fotoana izao fa tena ratsy daholo. Ratsy daholo ny lalana ombotro manjaka ao amin'izao fotoana izao manao antsoavo amin'ny be ny tanàna zany ny ponina ao an-toerana amin'ny ombotro manjaka iny ihany koa be dia be ny camion kely sy ny tatitra briky mitatotra fasika sy ny sisa ary amin'ny sisiny kopa iny efa hitantsika sahady ny fiantraikany zany fakana fasika eny atoerana zany nefa dia ataontsika hoe fiarina sy velitenan'ny olona eny izany hoe fakana fasika izany fanaovana brika sy ny sisa izany. Raisitsika ny antso manaraka efa tafiditra miaraba tompoko. Lasa izy teo tsy naina ambotro manjaka rery o lalana ratsy io raha fahitako azy ary iny dia tena sujet hafa mihitsy ihany koa zany ataontsika hoe fanamboaran-dalana sy ny faratsiany lalana eto Antananarivo renivohitra sy manerana ny nosy izany. Raisitsika ny antso manaraka. Eny tompoko dia ona fandehany. Salama dafy Eny tompoko. Salama dafy, salama tsara zay eto ny fanehonkevitranao tompoko izaka faizo. Lamo fasaka mba mitaka afatra kely rery zareo. Apetrao ny afatra. Eny tompoko. Le hafatra zany atokana ho an'ny mpitandro filaminana eran'ny Madagasikara.
dia le izy zany mbola misy sombosombony kely zalahatra tapaka avany aminao zao zay tapaka ny afatra efa nangoritsina kely koa ngamba ampitany filamina inona zany afatra avy any amin'ny ray aman-dreny zany ho anay ny zavatra misy dia manerana ny nosy avokoa izay rehetra ho resantsika eto moa zany raha miresaka sika amin'izany ataontsika hoe faratsy ny lalana manerana ny nosy zany miresaka n'izany ataontsika hoe olana amin'ny fahalemana izany ihany koa sika dia manerana ny nosy ihany koa zany ho an'ilay antso voalohany indrindra teo a resaka hoe tany ahina ho lasany vahiny a amina velara-tany maro amina hektara maro a manerana ny nosy ihany koa zany raha itsika ny antso manaraka miaraba tompoko efa tafiditra ianao lasa izy teo a ary izay indrindra ny tena olana efa tsy amina toerana iray tsony ny olana amin'izao fotoana zao fa efa hitambarany malagasy ray manontolo eny efa tafiditra ianao Anaona tompoko. Miarabanao izy dia avaiza tompoko. Aby ty atanjom-bato ty mba mitaraina tompoko am'le jiro fa tena mpanao asa tanana fa tena mijaly poray volana sa firy. Adiny efatra miasa mandrindry ny ady sivy zay ny tokony asa. Zay moa tsy dia manana hoe fitsipy-dalao momba ty asa ty fa te miasa vely tena miasa fa ny jiro tsy misy tompoko. Zao dia mitanindro fotsiny eto. Asa zay fomba iresahana zany fa dia mavesatra le miatra tena mavesatra fa le mba hipampilazany atao antoavany mba karakarao ny jiro fa tena taraiky ny vahoaka tsy ny vahoaka moa zany fa zay miasa tsy fantatra zay tena vahoaka fa zay miasa aloha zany dia tena taraiky zay taraiky zay sotranareo sotro makasany ianao zany ry jirama moa zany dia efa tsy mety efa tsy atao atsoavo itso satria faritra maromaro no tena efa miainan'izany jiro tapaka zany tatoato a ary ny orinasa tena mizaka ny tseran'ny aina ihany koa zany orinasa madinika io tafiditra ianao eny tompoko za le tapaka teo mba mitraka afatra kely ampitandro filaminana ahy mba tonga vasaina ary zareo fa mampametra-panotanina ndre ny zavatra iainantsika io no maganda hoe ho an'ny tanyrazana tokoa ve sa ho an'ny olombisy zany nareo reo mba tonga vasaina marina fa tena fa tsy rariny loatra ne le zava-misy iainantsika any aminareo ny lakile indrindraindrindra anareo ofisier manamboninahitra be galona tena marina mba tonga vasaina fa efa gravy izy ato zay fa dia makasitraka aminareo ao dasy makasitraka anao ihany koa makasitraka anao a tao anatin'izay ary tsy tafita moa ny afatra dia niezaka ny antso fandrony izy zany a no ampitan'izay afatra izay azadiny fa ny enina amby-roapolo jona dia fety amin'ny mpitany filaminana miaraba tompoko salama dia ahoana ny fandehany iny fandehany fa mikasiky ny filoham-pirenena eo eny tompoko tiako resaky satria i mila mihanta amin'ny asany fa laha io tsy mihanta amin'ny asany ataony soniakanikanikany tany toy aviliny tany toy zay dianagny io fa tsy raha olo fagnasoatanaty zao alo tsy alivaritsany toy fa hamily tany toy diany filoham-pirenena kanikany magnandaka agny io alo sonia tany toy avily ambogady nda toy zao vao la io malao fa mba mitsangana tsika fa tiny raha hitako ny tegna zao la kelikely fe izy zany zao maro koa ny raha takasinytsika tegna fa tsy mety filoham-pirenena kanto ndraiky eo avegny majanaka jamare mahavoazy io nazava tsara mihitsy zany afatra avy any toliary izy iny raha tsy diso ary matetika efa miditra mivantana atao anatin'ny fandarana ihany koa raha mandainga ny raha mpavandy ny ray aman-dreny ho ny afatra ato a mazava ho azy fa mpandainga ihany koa ny zanaka ozy izy ay mba sms alefany namatsiata miaraba tompoko efa tafiditra ianao miaraba tompoko ny anahy ny zavatra mba tiako ampaina dia ny filoham-pirenena zany tsy ampianaina intsony raha fampandrosoana no atao fa ny afatra ho an'ny tanora zany amin'izao vaninandro zao dia ozy aho hoe
mitedava fiarina ho an'ny tenanao manokana satria raha itehitra mpitondra fanjakana zany tsika dia ho taraiky eto ny tsirairay. Io nizaniza mitondra teo a dia samy manana faiblesse daholo ireo fa any anahy dia izay miasa ho ampitandro filaminana aza manaiky ataon'ny olona fitaovana amin'ny zavatra ratsy ianareo fa mba miangavy ireo ny vahoaka sy ny zavatra niananareo tamin'ny isianianana mampitandro filaminana anareo. Ohatran'le tamin'le hoe tany arivako taran'ny namana teo zao dia mampalahelo ny zavatra zany lasa ny vahiny ny tany malagasy nefa izy no sahirana ny sasatra tamin'ny toerana io ka dia mampalahelo tompony zavatra ohatr'izany raha ataon'ny olona tondry falava avao ny tenako. Aleo mivondrona manana fitainana isika hanova ny zavatra misy eo fiainantsika. Zay ngamba mba afatra kely misaotra tompoko. Akasitrahana ihany koa ianao amin'izay afatra torolalana sy fankahirezana ho an'ny mpiarabelona sy ny namana rehetra malagasy izay amin'ilay asa tena moa zany dia tsy maintsy mbola ho safidiana ihany koa izay asa tena tsy maintsy atao zay satria dia misedra olana amin'ny fahatapahan-jiro croise les bras sisa. Miarahaba tompoko. Dia ahoana fandehany? Ahoana ny fandehany, inona ny vaovao ao sy ny maresika ankoatran'ilay fahiny. Sokafana amin'ny fomba ofisialy androany ny fankalazana ny 4 amby 20 Jona. Za mikasiky fifanajana vahiny sy fankatiavana fivaninianana anatin'ity Madagasikara ty. Raha pola vivelany zegny voahaja za le lafy mipaladia praitaniraza zegny tsy mba toteny mihitsy anatin'ity fitondrana Madagasikara ty zegny fa agnano zay tiany atao zegny fitondra io satria misy vazaha karaha ty amin'ny Tomasina ty zany misy vazaha zay eo misipa viavy zay izy dia vitake viavy igny sarahany lazany miaraka amin'ny dadany reny le viavy dia iny raha teneny idorako izy tragnonare tsy mampanino anahy mamono are fanjakany mitondra anare aty le raisa bola foagny zay ambaran'le vazaha. Ikan'izegny nahamono olo izy tsy magnino fa misy vola ako vola igny foagna zegny raha tsy ataony nefa ka hatramin'izay eto za teny mbola tsisy vazaha maty agnatin'ny Madagasikara ty mba tsy hitafaty zay nohon'izay ny fifanajana vahiny diso tafahoatra loatra raha vao gasy piraitanindrazana amin'ny tegna ny maty fatina akoho ary mbola tadiavina fa raha fatin'olo mitovy amin'ny tegna tsy tadiavina akoho. Zay zegny mba tiako tsindrina kely foagna zay oka mba samby tovisagna hitovy zo amin'ny fitantanan'ity Madagasikara ty le natokany mpagnampy hijanony ho mpagnampy karaha ndray matoa filoham-pirenena zegny mipetraka hitondra Madagasikara izy fa tsy napetraka vahoaka bako nanindry tegna. Dia zay zegny mba tsara tsindriagna mafy mba hagnaja vahoaka ilay indesiny izy fa tsy izy akory ny tegna henjagna agnatin'ity fitantanana Madagasikara ty. Zay misaotra ty. Akasitrahana ianao ary mety ho izay ve ny miova tokoa ny fomba fijery amin'izao fotoana ary zavatra misy iainana eny vo fiarahamonina zany hoe ny vola no manjaka lasa tsy misy dikany tsy misy lanjany intsony ny ain'olombelona lasa tsy misy dikany tsy misy lanjany intsony ny fiarahamonina. Raisitsika eny tsy manaraka miarahaba tompoko. Salama tompoko. Dia ahoana ny fandehany izy moa dia avy aiza? Avy aty Salary Antsimo. Eny tompoko ento avy hatrany fa nehokevitrao. Gaga za aty Salary fa misy loatra ndraiky vary toa nefa mandraiky hakere toa aminay aty le. Na miangavy aminareo mba jerevinareo ankaiky fa voama. Otrino ma izy agny am'izao? Allo? Otrino izy agny am'izao hoe tafakaty 700 ariary ny iray kapoka. Taloha nefa n'izy otrino? Allo? Eny tompoko. Dia manaraka azy eo ao? Oui, toy izy mifaneho-kevitrao. I fizarana carnet atiky igny tsy miasa carnet reo aminay atiky tsy hainay ny fandehany hoe ahoana asa ino anton'io asa ino atao hoe drala tsy hitanay drala zao.
fa ohatrinona no nazona an'le karinina aloha ankasitrahana ianao ao anatin'izany somary lavidavitra angamba le namatsika teo a raisitsika avy hatrany koa ny antso manaraka de ahoana fandeha ny efa tafiditra ianao eny tompoko izy tompoko na lavina mihitsy ny rano nefa itsika tsy samy mitomboka anatin'le rano satria be voay ka noho izany miantso anareo officier généraux, officier supérieur, officier subalterne, sous-officier, vata-miaramila tsontsono. Zay tonga saina tompoko miangavy an-tanandro avoty ny firenen'ity. Zay ngamba no hevitro tompoko. Ankasitrahana ianao ary fanokevitra zany antso ho an'ny izay manandrify azy ihany koa manoloana ny zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena ho an'ny raisitsika aloha ny antso manaraka eny tompoko efa tafiditra ianao allo eny tompoko efa tafiditra allo rehefa mba maheno an'le radio hoe de tena olona mitaraina dolodolo no eno ato fa tokony mba hiteny hoe mandeha zao fiainana zao fa tsisy azany fiainana sarotra zany fa zay aloha anisany mitaraina fa raha mba misy afaka miteny hoe mandeha zao fa nareo tsy mahalala de zay no fahana mba hoe fanao aloha fa raha direna zao de mitaraina ohatrany tsy mba misy malahelo zany le mitaraina fenona azy asa ngana iza no ana sa mety mbola izy teny le mana avy any an-danitra asa zao ary eny ary ankasitrahana fanirina moa zany satria de marina le voalazanao mitaraina avokoa ary tsisy tsy mitaraina am'izao fotoana zao noho ny zavatra misy satria saminy tafiditra ataontsika hoe ao anatiny zany fahasimbana sy fahapotehana izany avokoa ny lafin-javatra rehetra ny asa moa efa rahantsika mahita io ny lalana sy ny sisa izay rahantsika aloha ny antso manaraka miaraba tompoko lasa indray izy teo miaraba tompoko salama tompoko eny tompoko teo ana fandehany avatia Tomasina D Tomasina faharoa eny voalohany indrindra de misaotra ny andriamatoa président Ira Leonard Mampianina zay tamin'ny fitondrany te aloha misy jiro fanamboarana jiro aty amin'ny Tomasina D zay jiro mbola tamin'ny 2016 no io projet io fanamboarana jiro tamin'ny Ira Leonard Mampianina fa amizao moa le izy mandeha ny zavatra tsy fantatra ny vahoaka aty amin'ny Tomasina D fa tamin'ny fitondrany Ira Leonard Mampianina no io projet zafady fa dededany fitondrana am'izao fotoana zao tena hazaveko eto fa ny tenako zao mihitsy ny voro tao amin'ny faritany tamin'ny projet fa ny fitondrana zao tompo midedadedika foana amin'io fanamboarana jiro fa izy am'izao moa efa mirafidrafitra fa mbola veriko fa misaotra ny andriamatoa Ira Leonard Mampianina fa tsy fitondrana zao tompo no nanamboatra io jirama io amin'ny Tamatavy D faharoa manaraka an'izay tena marina fa sahirana ny vahoaka eto Madagasikara ary tena sahirana fa zay zao tena hoe matsapa fa mijaly indrindra ny produit aty aminay amin'ny Tamatavy faritra Tamatavy jiaby indrindra moa analanjiroko indrindra ny lavany aty 5,900 ny kilo manta raha tsy ary nisy zany tambolin'ny tany ity tamin'ny fitondrany Ravalomanana tompoko ny dededany rehefa ambany lavany fa am'izao lombolombo ny fitondrany Ravalomanana mihitsy zavatra misy ratsy tena ratsy fa tsika boka mba tongava saina fa magnararoatra za tsy ary tafiditra tamin'ity fandaharana ty fa mesazy ihany no alefiny am'izao misy fanamboaran-dalana hono avy any Folopointy mandeha aty amin'ny Tamataville fa io fanamboaran-dalana fampirebrebena atsika vahoaka malagasy fa mba tongava saina atsika tompoko hoe
fitondrana io tsy izy tsony fa aladedidadetika amizabona atao ianao fitondrana misy amizao misaotra tompoko akasitrana ianao ao anatin'izay faneho-kevitra izay a na zavatena zava zay ary zavatra misy tokoa satria de rehefa tsara de hoe izy no nanao azy rehefa manontany tsika araky ny fanontanian'ilay namana teo hoe iza moa zany no tsy mitaraina amin'izao fotoana izao a de mbola misy maromaro ny zavatra mifandray am'izay a azotsika ho resahana miaraba tompoko efa tafiditra ianao tapaka lay antso a izay fanontaniana izay moa zany de mitoy am'ilay hoe raisitsika ihany aloha ny antso manaraka eny tompoko efa tafiditra ianao alohan'ny olonlaza teo hoe na aretisy anarasoa io eny tompoko hoan'ny olonlaza teo hoe de tarainy toy izy mifaneho-kevitra ao aza mihaino radio am'le telefona namana ndray ana ny vary sy ny raha tagna ambany tanàna igny fa ny sanandray ny tarainy fa miha havita ny fiainan-jana ny tarana ny mandrakizay ny vary ny tinainy zay setra pesaka makasitrahana ho an'izay tsy mitaraina zany a am'izao fiainana zao de naman'ireo ataontsika hoe nandray vary ozy izy de izany vary zany ve a mety havita azy a mandrakizay sy ho an'ny taranany zay zany no avy any fianaratsy le teo a mety mino afa ny akakaiky ny beraviny eny izy zay ny tsara ho resahana ihany koa de hoe ankoatran'ilay fanontaniana teo hoe be de be ny iza moa tsy mitaraina amin'izao fotoana izao ny fanontaniana mety mifandraiky am'izay ihany koa de le hoe inona moa zany a no ataontsika hoe asa vitan'ny mpitondra fanjakana ka efa nisy fiantraikany a tany amin'ny vahoaka any amin'ny faritra misy ananareo tsirairay avy any any amin'ny faritra misy antsika tsirairay avy any raha nandritra izay ataontsika hoe fotoana be de be a taona maro a ny asany teo izay raha isitsika aloha ny antso manaraka miaraba tompoko hoe ao de anao fandehana eny tompoko ya hafetia pitatafika ny hevitra tiana ho tenenina moa ity fanjakana ty moa ity tsisy zavatra azo antenaina tsony fa za mba manao antsoavy amin'ny radio ty miantona rehetra manaova fandaharana manokana nareo a mikasika nyreny vandy ny resaka vandy moa zany nareo teo misy fiatraikany amin'ny olona tokoa ny vandy indrindrantsika vaoka malagasy de manao fandaharana nareo radio ty miantona zany mamerina nyreny vandy nanomboka tamin'ny 1er octobre 2018 reny misy fanjakana ve ny eto misy verama ve ny eto ahoana sakafonareo averina reny ty manao politika tony aho raha tsy vitany reny Therese hotokanana ny 20 kilometatra amin'ny faran'ny taona ny autoroute ho isy banque fampiramam-bola ho an'ny tantà ireny vandy rehetra reny zany atao fandaharana ho tamberina amin'izay a tonga saina tanteraka na ny vahoaka farany kely indrindra ho tezitra amin'izay izy a de efa tezitra izy zao a fa somary ampitaizika kely anazy zany de aorian'ny fandaharany eo am'izay mba asiana commentaire kely hoe marina ve le zavatra nytenenina tamin'ny 2018 ahoana izy zao marina le teny hoe tenin'le ray aman-dreny teo hoe efa famarotana an'le Madagasikara nke zao misy de reo ny any Morondava teo reo anao oui Morondava de reo ny tarina izay ny henitsika fa ny tenitsika aza tsy fantatra zay tenenina zay ka de makasitaka makatelina le Gaëtan sy Ardonna makasitrahana ianao ao amin'izay faneho-kevitra izay a sosikevitra tsara ihany koa zany a efa misimisy moa ny maromaro ny manao an'izany any anatin'ny
tambazotrany a hoe zana ho jerena ihany koa ny ahafahana mijereny zany a miaraba tompoko efa tafiditra ianao mafimafy kely fa somary ambany le feonao de vinoy le radio azafady eny tompoko oe na iampy zatanderoty roty tsy marary amin'ireo ny fateranana mazo reo ane vao mifonifona no zavatasaka de efa milasika vola misika mivory tao anatin'ny kandro tina moa ny vatinrolohan de de madinika misakana tombovita eny an-dalana eny araka andro vola filetaka vola efa milasaka zany afantatanitsika zany raha amindreo agarieraka misy tsika raha reo na iampy andreo na hisataka pakaty ampotipotina raha ny vavaty mafimafy fa tsy haino a ka zay le izy efa mipetabetaka anareo amin'ny koletanina ankasitrahana ny any ambanimbany vohitry vato mo izy teo a tao anatin'izay a mbola afatra ho an'ny mpitany filaminana zay nateriny teo zay antso farany raisitsika angambo ty a ray minitra fotsiny a miaraba tompoko andraisantsika mivantana anjara atao anatin'ny fandarana fa efa voaresaky tsika matetika teto ihany koa moa zany ataontsika hoe fijaliana sy fahoriana iainan'ny vahoaka malagasy iainan'ny mpiasa-panjakana no tsy fisiny zay asa izay efa matetitetika isika no nresaka fa ireo ataontsika hoe mpiofana mpampianatra moa zany ny amin'ireny CRINFP ireny mpiofanao mpampianatra izay manerana ny nosy a efa niofana ary efa tokony nivoaka tamin'ny 120 niofana tamin'ny 120 tokony nivoaka 320 ngamba nisy zany a raha tsy diso 720 a de maromaro ny fitarainana voaray tamin'izy io maromaro ny fitarainana voaray hoy a satria efa nanao antsoafo ny avy any a naveto analamanga voalohany indrindra ito Antananarivo a Mahajanga efa nanao ihany koa Toliary Fianarantsoa Sambava Marontsetra reny a misy koa moa Sambava ny any Tsiranana ihany koa izay mitaraina mafy mihitsy amin'izao fotoana zao satria de mitovy tsy misy valaka amin'izay ataontsika hoe zava-mitranga eo anivon'ireo CRINFP ireo a ny zavatra misy iainana amin'ireny a mpiofana ireny ny olana ho izy ireo a de fantatry ny taletsekoly amin'ireny sekoly tsy miankina ireny zany hoe ireto a niofana tamin'ny CRINFP a ka mety ho raisy ny fanjakana ihany a ka raha ho raisina hiasa ato aminay izy a rehefa voantony fanjakana tampika izy de hiaka eo le ankizy mpianatra anay any zany le hevitra n'lay hoe tsy andraisan'ny mpampianatra tsy andraisan'ny sekoly tsy miankina an'ireny mpampianatra navita fiofanany reny ny hevitra manaraka ihany koa de le hoe tokony hisy a ny sortie tokony hisy a ny ataontsika hoe fandraisana azy ireo a araka ny fampanantenana nomena kanefa tsy misy an'izay ataontsika hoe tranga izay